tantara indray miaino atolotry ny RFM 1 anao. Atao korearea dia ampeniny mahasoandro. Velominy fara Francia feno Elio fetra aso. Nandray ny feo Elio. Studio RFM 92. Ary adeo azy ianao zany raha lehibe raha Somalala. Andeha hivorana amin'ny fikambanam-behivavy areringa-rakoto. Ay ve mahazo toary e. Hafahafa mihitsy ny vehivavy iny a. Ny tena nefa antitra nefa jere izy ry mahery mandeha be ry. Ny fijeriny ohatrany kôdikôdy zany kirava be. Ine mpamosavy iny de olona fahasambory ine aiza avia anjana reto Avy ampy ao hitazona azy avy angana aingakaiganareo fa miosy menaka angamba ty to miosy menaka angamba ty mpamosavy ty tena malama be ry malama be ny sandriny vatany koa tena tsy voatanako ty apio tsy voatanako ty zany aiza ry zany maizina koa zany andro zany ka tena tsy fakahitana mihitsy izao ve tsy efa amin'ny 12 ora alina apio ary reto angana fa mahalama be tsy voatanako ty tsy zany ela mpamosavy fa zany betainy taonao to io ohatra ry izy lasa nandositiny. Andao enjehana tena mahery miazakazaka be le mpamosavy tena andao enjehana olona andao enjehana angana andao enjehana angana andra fa hoetiko ty mpanohitry ity aiza de hodarofatyaiza izy zay keny keny sisa de tratratsika io fa tratra tarofy am'izay angana raha olona tarofy amin'ny mifanoto iny otsa aya Funarere olona asa te vonona re madela sy mody ao fomponeur ala mpamosavy ty fona ty ihany keny tena mpitondra vorodolo eto an-tanàna eto matyaoe Saluta, rehetra zao mampolokolotra rehetra zao ny olona efa matavatra mihitsy tsy vorondolo fotsiny ny entiny io aty an-trano aty tsy vorondolo fotsiny fa voronina koa io le fiavaly isakarivo riany marina mihitsy zany sotsofony daholo ny lavaka lakilean'olona isaky ny varavarana rehetra ampiny feo mampitahotra be ketsoketsony reny tena mivoraka mihitsy ny loha io tapery ny ainy ra olona tapery mihitsy ny ainy inona ty zay tsy nietsika tsony andao am'izay moty raha olona tsy nietsika tsony andrasa aloha tsy lovokely amindriro aloha ny tareny le mpamosavy ty sao de mba olona fantatsika ety an-tanàna ety ihany izy tiako
ao ary ao samy mijery daholo ary ao adeo atro bebe raha vao malany ty re olony otry ay veka misavy ty bebe raha vao malaly andriamanitro tena tsy napoziko e andava-mondy fody efa tena madivamagana ny ady tono andao e no azosy ty mpanako ty ova de raha fa toza tanàna re olona sa hoana onareo e tena vita teo mitantara-ndrasoa malala mpamosavy tena marina zany atoram-piadanana avokoa amizay zany Toto tsika vera rehetra zao tanàna rehefa manomboka tena- an'io alako da maty koa zany le ndrasoa malala maro ie tena matao anaty enatra sy fahafahambaraka nga hita e tratra teny ampampisaviana de velesa miponina tamin'ny fanotry ny kibay ianao koa tena mampangotsika mihitsy iny ianao mampalahelo tsy te hivoaka tratrony ah zany rasoary a tena miratr'olona rery tena bara tena enatr'olona zany tena zara raha misy olona roa telo no nadevina azy tamin'irery fotoana rery nga hita izy ty rahalahy a mitovy any sika sy ianao e kely aloha mafana andraso fangalako rano mangatsika ianao fa mampalahelo aho mijeranao milatsa-dranomaso ty fa zao no tiako ambary mitovy any atsika sy ianao fa ahoana za aloha de tsy te ho any am-piangonan'izany tsoniko e mety ahatafitoana ny olona zao ny fahitanantsika any a andao re rahalay mifambolena no imasoana de zay a sa ahoana raha sy vetivety faka an'le rano a ie alay vao aloha de asio zavatra azo tsakoana kely de ahoana moa zany tiandranonao sora tompoka de ahoana moa zany de sotra kia de ahoana moa zany ty volana kely zanatrika ty e tsy hoety raha miditra am-piangonana trony zany izy efa rotaona izy zao izy zao e mahareniny ao ianao e rehefa lehibebe izy mahaly lalana rery reny rahalahy a de alefatsika mitsaingitsaingy rery any a ngamba tsy izy mpiangona amarika azy loatra mahazazazika eny raha iarako izay mihitsy ny hevitra mety e fa zao no afatra ataoko aminao raha soary a eny ravako na foana ary ty mampisaito e efa maty izy zao e raha misy olona mitetely anao hoe mila resaka aminao hoe le dalana eny na eny atrah eny ka manisy feso anao hoe da raraka mpamosavy e jalo tsy maintsy izy de tonga de lalana mody any asira olona azonao zany aza mamaly akonina de indray mibava mondra ary io fa mba misety koa renao ka tao ahoana e tsy tena mba tsy rariny ange zao mahazo atsika zao rahalahy e inona eny rasoa malala ve no nanao ny ataony de ny fiainantsika ny lasa mitokamonina toy izao tena tsy zakako rahalahy a ahoana any tsy isainto amin'izany e ohatra matsapakilabao mihitsy tsika ka ao rehefa mbola etry za vadinao e ty anao sady manohananao foana misaotra indrindra ravako so tokoa fa manambady Wai, mbola tsy tara de efa manelako lozy mpiangonana fa maninona ary dada sy neny tsy mba mandeha aty am-piangonana mihitsy fa zareo foana nalefa mandeha mianatra sekoly alahady fa maninona ary manao any volana manao ohatra matoa salama tsara ve
salama tsara to. ay saotra an'andriamanitra kizy zany a de raha mizay la kizy fa anomboka ny fianarana sekoly alady a. Ary tena mazoto be tokosa ny ankizy androany alady zany a, sady tonga marobe no mazoto ery. Isaorantsika Jesosy Kristy ilay sakaizan'ny zaza sy ny sakaizan'ny tanora rehetra e. Izy dia manana hevitra heverana azy ireo tsirairay avy ary ny tanjony dia ny famonjena ireo madinika ireo tafiditra any an-danitra e. Tena marina mihitsy ny fanamarianao iny ranabavy fa hono a mba zanak'izy aho ilay zazavavy kely nyresaka taminao teo ambaravarany fiangonana teo iny e. Ohatrany tsy mba fantatro ny ray aman-drenin'izy iny a. To izy rery foana no hitako mijaingijaingy makaty am-piangonana isaky ny alahady. Asa kamboty angamba. Kamboty ve de ho madio tafy sy bebe takolaka toy iny ary raha kamboty iza no mitaiza azy. Miarabanareo ny fiadanan'ny tompo aminareo mianadahy. Miarabanao koa e. Reko ny fanontanianao teo rahalahy mahakasika niny zazavavy kely iny. Eny tokoa. Izy iny no antsoina hoe Volana. Volana? Zanaky rahalahy sy rasoa rery Andafatsimo ery e. Ay, fantako izy mivady reny. Hatramin'ny nahafatesany reny ny atao hoe rasoa malala zay a. De tsy niditra am-piangonana tsony. Tena tsy niditra am-piangonana tsony izy mivady e. Eno a fa inona ny antony? Asa fa ngatsy fantatrareo e. Fa inona e? Efa taona lasy zay de tratra mifokon'olona ny voakalana misavy ny rasoa malala iny. Ay izay vao tadidiko. Izy zany le hoe novelesy ny fokon'olona tamin'ny fanoto. De avy eo indray nanatra mafy ary maty no ny afaka telo andro. Tena zafikely ny mpamosavy zany ilay zazavavy kely atao hoe Volana raha izany tena marina. Ie. To tsy mampiniko. Tena matahotra avokoa mponiny eto tanàna zay mahafantatra ny tantara. Zany a. Indrindra fa raha vao mifanena amin'iny Volana kely iny. Marina ve? Ny anaran'ny Volana kely de miampy hoe rasoa malala ao anatin'ny rezisitry ny sekoly alahady. Mba vao marika reo ve zany? Zany hoe nampitondrain'ny ray aman-dreniny ny anaran-drenibeny zany io zazavavy kely io. Tena zany mihitsy. Ndre Zay vao azoko. De matahotra zany ny olona sao de hoe nafindran'ilay bebe rasoa malala tamin'ny zafikely iny ny asa matiny satana teo aminy. Ka de ho lasa mpamosavy tao andreny be iko zany kialakely iny rehefa lehibe. Zany ve? Tena marina sy mitombina ny ainareo a. Tena marina zany. Anarana hoe rasoa malala de lasa esiteny sy fampitahorana eto tanàna. Ary ny anarana hoe Volana de tsy mazava raha tsy ny andro no alina. Tena zany mihitsy. Rasoary a misy resaka kely tiako atao aminao zay ho a. Eny ndre ahoana izay rahalahy? Avilo eto amorom-pata rehetra sika sady misorona afy sika no tafatafy. Ie tamy aho efa tafiditra ve le koa aloha? Efa vohiditra aby ka izy fa ento ary zato resaka ao ranga manomboka bebe fahataliana Volana kely zany. Fanontaniana tahaka ny hoe ahoana? Ohana hoe raha vao mareny anarana io zany ny olona de to de mivaloarika. Manina tsara? Mivaloarika. Miova zany ny endriny. Tsara eky zay fandraisinao azy. Zay. De zao koa raha vao mifanena aminy a de tahako risika sy mandositra ny olona Mipitsipitsika zany? Mipitsipitsika mifosafosa sy mitsoka? Izay gabany. Fa ka efa feno 13 taona nge zao Volana e.
ralbalina moa eny ka andao ary izy raha afaka mba ometsika fampitandremana sao dia mba anaovan'ny olona nkasiparana io ka manena andray mieritreritra an'izany. eny araka atroy ary izy atroy izy volana volana mipetraha kely eto anenao anaky eny ary ve dada sineny aty mba manana fotoana kely iresahana amiko ve nareo? ie zay mihitsy ny nampanantsona anao ka fa lazao ary aloha zay tiandriam-bara fa miaino izay mivady Zaza mametraka fanontaniana voalohany a. eny retsy a Fa nahoana ho antsika ry dada sineny ny atakatahan'ny olona manodidina antsika? ahoana tsara hoe anaka Ale olona manodidina antsika nge rehefa mahita antsika dia miatakataka daholo e. Sady amin'izay maninona ry dada sineny tsy mba miditra am-piangonana intsony? atony hafabisika izy ary fa ahoana tsara Dia maninona ny namako tao mihafahafa be amiko daholo. Dada sineny eo? ahoana izay anaka Azana fenana tena tsapako fa mizaka reriny zavatra tsy fantako a. Mba afaka manampy avy ianareo? zao zany aleo lazaiko azy zany efa lehibe anao zay ho vonana Ie. fa zao zany le izy Ahoana? ianao de zafikelana somalaly Dia maninona raha zafikely rara somalala? mpampisavy ny cuizana teto an-tanàna misy zany reny be anao zany ry volana Zany ve? Mpamosavy? mpansavy Nisy profy ve zany ary dada sineny a? Sa endrikendrika fotsiny? Tsy endrikendrika zany tsy endrikendrika zany araka fa tena voaporofo mihitsy a ndray alina mihaino vendry ay ndray alina andrisy nahita alololamba de voaka-trano ony izy nioso meraka mihitsy izy tamin'izany de nendrian'ny olona renibe anao ary rehefa azo de daroandreo sasa tamin'ny fanoto na rahatra mavo misy izy tamin'izay ary tena tody de ramony ainy marina izany voalaza indrainao zany vo zaza kely roa taona ianao ry volana tamin'izany saonana soary tena marina mihitsy tena marina zany marina zany tantarain'ny rainao zany re anako tena zara fa nisy mpandevina ngera somalala renibenao ry volana nanomboka teo dia nahatahoran'ny olona isika nino manko ny olona sasany fa ny iray tamintsika telo mianaka no nandova ny asa ratsy ny tompoko vavina somalala mpamosavy. Dada sineny eo? eny anaka Fa nga tsy maintsy lovana ny asa ratsy ny mpamosavy zany? ny an'olona araka rehefa vadana de kary zany mihitsy Maninona moa ry dada sineny raha andeha hovantsika zavatra tsara ny laza ratsy ny nenibera somalala? Tena mbola zaza loatra marina ianao sombinaiko ka tsy mahalala izany hoe fiainana. Ny ratsy anie anaka totofana ho ratsy ihany ary ny tsara indray lotona mba hiaratsy mandrakariva ndrisy mantsy. Zany ve ry dada sineny? Tena zany mihitsy anako. Andeha ajanoko reny resaka aloha fa sao mampitombo ny alahelo ny dada sineny. Ay ve tsy fidiny andry zareo zao zavatra miseho amin'ny fiainanay zao? volana Ahoana tompoko? vingy raha hoe eto akaiky dady eto zany zanako zany Tamy tadremo tsara aza mabe anina ho an'olona na de zay namanao tena akaiky anao indrindra aza eny to ao de zao koa aza mandray anina zay omen'olona koa sao de amisaviny olona eo ianao kono eny na ihany-kola zay fa hoe mamosavy azy zay eny ary misaotra anareo nanazava sy nampitandrana. Mbola mainka andeha hianatra mantsy fa alohan'ny andehanako dia misy tenin'Andriamanitra nytoreny pastera zay tamin'ny lahady manao hoe manao hoe ahoana anaka? Ny fanahy izay manoda
hoe no faty ary ny zanaka tsy mba hitondra ny heloky ny rainy, ny rainy a tsy hitondra ny heloky ny zanaka. Ao amin'ny Ezekela 5:12 2:20 misy an'izany. Laza aloha fa tareo ka hotahin'Andriamanitra dada sy neny Saotra betsakanako ho aminao koa any amin'ny fiadanany tompo e. Saotra tompo. Anay aby zany. Feno 12 taona zao. Ry Jesosoko malalo, fantatro ny marina rehetra. Tsy mampiamitra amin'ny fitiavana sy ny fanomponanao zany. Vao maika aza iroborobo bebe kokoa amin'ny fanarahana anao sy fanaovana ny sitraponao. Na rekombenimbeny aza ny esoteny, na hitako atraizatraiza aza ny fiahiahiana hoe zafikely ny mpamosavy, dia faleo fa manana anao miaro ahy amin'ny osipotaka rehetra ary mampamiramiratra ny voninahitra ao amiko. Misaotra Jesosy malalo, matoky ny herinao izay telo mianaka, fa nahoelana hoaingana dia ho mpandresy izay satria manana anao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany Amen. Hoay! Azafady fa kay mbola vavaka ny zanako. Azafady kely. Efa vita koa ny resaka an'esy Jesosy ka misy tediavany tatananga? Saikitereo fotsiny aho hoe lazao fa inona ny mampianahana ny dady eo e? Fantatro fa na dia tsy hita-basiko aza dia tena mitondra mafy sy mizaka ny tserany aina ianao e. Tena mizaka ny tserany aina ianao any am-piangonana any. Hitifinako, esoina, mety ho fiatraram-belatsy no iresahan'ny olona aminao ay koa sy amalin'ny arahaba ataonao. Aza mandeha any am-piangonana mihitsy rery volana. Ato ohatrany sika telo miaraka dia ato sika afaka mamaky baiboly tsy vavaka e. Tsiry dada, mavavay tokoa mendrika isehon'ny fanenjehana ao am-piangonanao Misara kely lodriva toety. Amin'izay rehetra atao dia to avavahana foana ny tenako. Tsy omena anjara asa fanompoana mihitsy. Na ny lehibe na ny kely dia samy bitsibitsika hoe inona mpandovan'ny Rasoamalala raha vao mandalo Hitanao zany tena mba haonena ianao. Saingy Jesosy Kristy aza ry dada, zanak'Andriamanitra masina sy madio, voaheso, nampijaliana, novonoina, ka maninona moa raha zao kely dia kely izao no lazaina hoe zafikely mpamosavy. Tsy maninona ekeko, zakaiko, izay no mba anjara azo fijaliako. Ampafirin'ny no nahazo an'i Jesosy tompontsika moa zany. Izy no reharehako izy no tompoko mandra-piala ny fofonaiko ity. Mino fa hamonjy antsika izy. Tena miaiky ny firedareda fononao ary volana. Tena marina re zany. Zany very dada. Tsy tentrony aho dia tongava aminao araka izay abe ny fononao oe. Saotra ry dada. Sy izay ireny fonao. Eny. Mahafanery izany resaka ireo mianakatso izany e. Ahoana? Azo kidirana ve? Tena be finoana io zanako io ry reniny mariny. Zanako moa zany. Fangareo fa hoe be finoana dia zanako ao rery, zanatsika hoe fa volano. Ahoana ry neny? Vao teo aho izao no nandre resaka taria an-dalana taria. Resaka hoe ahoana? Zany tena Rasoamalala renibenao navela teo hono ianao e. Mody mafana foeria ny am-piangonana nefa ny fitangenam-pasana amin'ny alina koa tsy avela. Avela hoana ry neny izay anendrikendrika, tsy ampemitra izany. Eo ambany azy fijalian'i Kristy ny fiarovako Jesosy anery neny no mizaka izay rehetra manjo ahy e. Fa za kosa mifampiveo akaiky ny hatrany. Marina ny ianao. Efa zatra ry neny Kristy no reharehako, feno fanantenana ny foko.
mbola iova fo daholo ny mpanenjika sy ny mpanaratsy rehetra dia maheresa indrindra sombonaiko. Tena be finoana be mihitsy ny ianao. Tena fantatrao tokoa anaka izay inonao a. Tena fantatrao ry volana. Misaotra ry neny a. Iny any ilay tovolahy tazako tao am-piangonana. Jerety izy fa manaraka ahy avy ao aoriana foana. Fa maninona ary izao nangarahany? Matamizely volana. Matamizely volana. Hoay, ary toa fatany ny anarako. Ahoana izay? Mitady ainga ianao? Mba misy resaka bebe tiako lazaina aminao ahy. Resaka iny izay tompoko? Aza atao tompoko moa fa Iandry no anarako. Fara mahafantatra ny Andry. Inona ary ilay resaka lehibe tiany Andry ambaramiko Zao manirana ho ravaka ny tokantranoko ry volana. Ahoana? Manaiky ve ianao? Tena tampoka be amiko izany fangatahanao izany ry Andry. Zany Aleo aloha sainina kely indray alina miaraka amin'i Jesosy Kristy dia raha pitso maiko ny valiny ka. Eny ary toko tamin'am-piangonana izany no fotoanantsika raha pitso amin'ny firy tiana? Izay mety aminao. Alao ataontsika amin'iray tolakandro mety? Mety raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma Iandry. Mandra-peo ny volana. Tiako be ianao. Iandry. Raseta. Miramira ny ry izany fa inona vaovao ry sea? Tena misy vaovao be sady vaovao mafana be mihitsy. Anambady ary ty reseta. Anambady? Anambady hoe sea ry Andry? Tena mafaly be tokoa zany ry sea. Ka zany iza hono le voninkazo vidiana tao anatin'ny mary? Volana no anarany ry sea. Volana hoa? Le zazavavy lava volo be iny ve? Le somary maranindranitra iny orony dia misy tandrakely eo amin'ny takolany ankavia. Rehefa kopony izay mihitsy izy. Ohatra mipihira ao amin'ny koraly izy iny raha tsy diso ahy Volana ry sea ny anaran'izy iny Ary fa toa mikitrona be se ry seta. Fa maninona? Iandry namako se aza manambady an'iny zavikelina mpamosavy iny tena marina nge zany zazavavy manam-panahy sy indry be iny ve ry seta dia hotaranaka mpamosavy tena marina nge zany aza mba haratsiana morseny fofombadika tena marina zany marina mombamomba ny volana ny se iny mino se tsara tsy mino se dia manambady ary mpamosavy anjarany se zany fa anga morsy seta raha mpamosavy ny renibeny dia voatery mpamosavy koa ny zavikeliny taranaoantsy fotobonemba ry Andry mbora tsy reny se anga zany oabolany tolo zany efa reko fa tsy voatery matokony faindren'ny volana ry seta zazavavy kristianana izy iny zao namako se ry Andry ino namasea tsy misorona am'se aza manambady ny tovavy ino tia se ho lasa mpamosavy daholo ve ny taranakareo any aoriana any manaranaka ny areny marina ve zany ry se tena marina zany ry se dia inona no holazaiko any zanak'olona iny asa efa nanome valy teny any izy ry se tamin'ny sabotsy teo hoe mbola tsy afaka eo masoko ilay tsika malefaka namen'ny tarehiny sady hoy ny teniny hoe ho tianao mandrakizay aho ry Andry zany ry se ny teniny ity misy sosokevitra omeko an'se inona ry le izy manaova le tsy ivelany josy ry Andry mody hoe andeha no fianarana any ampitan-dranomasina se dia aveo se mitady asany amorontsiraka any dia any te tsy hitatsony tena ngorony foko ry seta nefa izay zay angano lahatra sy anjara voatery hisaraka ny diana isy volana le se ry seta misaotra mitorohevitra tsy misy fisaorana letsy tena
mahereza tovolahy mpikana toan'ny sezao ve dia tsy ho diso anjara akory e. Ny fotospika aza manana ny tandrifana velomisa ary fa foy ranomasy io fa aza malahelo be toy io moa e. Saotra le seriseta ao fa hitsaka fa lehilahy. Ndrisy mantsy vao mba nisokatra kely dia nikatona indray ny masoandro-piainan'ilay zanakay. Iantso andralay mihitsy aloha ilazana an'izao fa mety tsy ho zaka kokoa na izahara. Orainy a rahalay eo ao zay misy vaovao ratsy re. vaovao ratsy indro zany rasoary a ka tsy hanambady amin'ny volana indraingy hono le hoe iandry e. Fa inona ny antony? Fa nga moa tsy efa hoe atao afaka tapa-bolana ny fisehoana? Ka iandry any rahalay ka zanak'ry Rainikoto sy Ramialy ery am-piaviany. Izy mivady ireo le mpanenjika sy mpanaratsy be antsika hatramin'izay ka hatramin'izao e. Ka reko ange izy mivady indray andro ny tantarany mahataranaka mpamosavy antsika mianakavy. Teo amoron-dalana tamin'ny ilay dekonina vaovao iny izy no nitantaran'izany. Tsy hitandro zareo akory ange aho tamin'izay. Tena ontsa ny fokony amin'ity toe-javatra mitranga amintsika ty. Irisy mahara-pahofiana ary vao hitsary ty esy latsary fanaratsianantsika telo mpiaraka ty e. Tena mba mpahoro foko mihitsy raha soary ty mieritreritra anjarako ty a. Tena mariny tsy mba tsy marara mihitsy zao e. Tsy rara sady tena efa raiky piti be tamin'iny zazalahy iny ange volany. dia isolo randray aloha so ihany fa be finoana iny zanakitsika iny. Mino aralahy fa tsy ampaninina azy zao faharavan'ny fifambofony sy andro zao a. Ary ianao koa moa aza be tomany ohatran'io fa vao mihetsika kely dia mitomany ihany. Tena mba manana re finoana tahaka ny volany. Manjary zah koa tia manjary ho latsa-dranomasy tahaka anao ka ontsa mihitsy ny foko. Fa maninona ireo vady e? Fa samy mitomany daholo. Ory re anaka ny fonay nandreny faharavan'ny fifamofonareo sy andry. Mahereza zanako zany a. Mahereza kia. Mahereza sombonayko. Sasa tatasineny. Eny andro tanoany nga manotantarako hoe mahazavy kelina mpamosavy ary tatasineny a. Dia namorona fialana fahafahita hoe tsy mitombona sady tsy marina izy. Niondrika foana sy tsy nahajery ahy andry tamin'ny fotoana ny eonanay farany. Tsy maninona e, tsy ataoko makarary fo zany. Jodasy aza sa namadika an'i Jesoa, nefa Jesoa ilay tompo be fity tsy teritra na nisafoaka tamin'ny velively. Tena be finoana mihitsy ianao ty sombonayko. Tsapako izao ry dada sy neny a. Fa tsy misy reharehako afa-tsy ny hazo fijalian'i Kristy. Ny hazo fijaliany ihany no fiarovako sy fanantenako. Ny sisan'izay dia zava-poana avokoa. Tena mideran'ny hatsaraponao anaka. Tena matanjatsaina ianao e. Tena lehibe ny tanjam-pinoanao. Toy izy fa hita in'Andriamanitra ny fiainanao sy ny hoavinao zany. Zany moa volana kely koa. Eny ry neny a. Avy sakabiko zany sobriako zany. Misy ny kristiana toanao anaka. Mijoro tsara rehefa misy zavatra abidona fa tsy mamoy fofo sy mandao an'Andriamanitra e. Zay volana. Misaotra ary dada sy neny amin'ny fampahirezana. Mampiteny ny fitiavako an'i Jesoa ny fitiavanareo aho.
Anday isika sakafo amin'izay e. Atao ary tena tamby be ny andro. tena betry zany. Ralahy, Zay ralahy, ahoana inona re no atao e?amisy Ka tsy maharaka mihitsy roa. Efa nahavita an'ilay fianarana tao volazana fa raisinao mpandray ny fanasan'ny tompo amin'ny alahady zao izy miaraka amin'ireo namany izay miisa 30 mahery eo. ka inona moa no atao amin'zafa dia mandeha any am-piangonana sika zany mba marotrona azy tro. O ralahy mba moramirainao e, moramirainao eringa e. Dilao azy za Ka hoe moramirainao any fidirana any am-piangonana e. Efa firy taona sika senao zao no tsy nivavaka tany amin'ny tempolin'Andriamanitra io noho ny fahatahorana, Yeso sy ny fanaratsiany ary reny fanosorapotaka be da be ireny dia zao ve vao isolatsolana ho any am-piangonana ohatran'ireny vinato tsy mahare fosy ireny tsika. aka tena leo azao vangala-pery tsy misy farazao ara soary tena leo marina. Ralahy fa nanao fangalam-pery tamin'ny zakoary ty ianao e. Ka ny mpiaramonina ane no manao ny ataony very rasoary dia Andriamanitra no hiataka tahatsika. Andao mba aka tahaka volana kely sika adinao nga fa isaky ny miresaka amintsika volana izao foana no tena ampolondra avy ao am-pody Jesosy Kristy no reharehako ny azo fijaliany no fiarovako sy fanaterako ary famonjeko. Andray tena marina tokoa zany. Andao hibebaka amin'Andriamanitra tsika. Za aloha tena hibebaka e. Tamin'ny nahafoizantsika ny fiarah-miangona tamin'ny teny tany amin'ny tempolomasina na andritra an'izay taona maro be izay tena tsy natsiaro an'Andriamanitra intsontsika e. O ralahy tena antson'Andriamanitra amintsika senao nge izao e. Tena antson'Andriamanitra ho ahy izao fandraisana ny volana ho mpandray ny fanasan'ny tompo izao. Tena maro zany. Resy lahatra ianao. Tena resy lahatra. Andao ary tsika hiverina amin'Andriamanitra tokoa ralahy tena mahatsiaro menatra ny tompo mihitsy nge ahy e. Atsoy ary volana ilazantsika izao fanapahan-kevitsika izao e. Mino afa tena ahavaly azy zao. Ka raha ianao mba miantso azy ho za ihany no asesika aho. Atsoy re. Volana! Miantranga dada sy neny? Ie. Mampiatso anao zay vady fa tena misy vaovao lehibe mahafaly olona zay lay aminao e. Zany ve? Mahazo toerana no araka. Eny ary afa hipetraka. Zao e. Arotrona nao any am-piangonana zay amin'ny alahady ary tena tapa-kevitra zay fa manomboka an'io dia amitra-pihavanana amin'Andriamanitra amin'izay e. Tena Tsy saraka amintsony anay. Zany? Ary tena hiezaka mba tena aefa be amin'ny asa ny mandra-pahafatinay zany. Ay e, tena vaovao mampaly be zany ary dada sy neny ao aloha fihiniko mafy be daholo nareo. Zay tena mitombo ihany ny asambaraka eo anilan'i Jesosy zoko malalako. Novaliany ny vavaka nasandratra nandritra ny taona maro be ny fandimby momba nareo nahitako masoandro. Tena faly be zany dada sy neny malalako Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao ireo. Avy raisy ny tanako rainy marina tokoa ny tenin'ny zanakitsika e. Olom-baovao tsika senao manomboka an'io. Efa lasa ny zavatra taloha sa tsy zany e. Tena maro zany. Indro tonga olom-baovao tsika senao. Halleluja. Olom-baovao mihitsy ento tokoa rasoary tena olom-baovao tsy matahotra Yeso latra, tsy matahotra fahandriana intsony e. Tiany Jehovah tsika ary miezaka ny tia mpiaramonina rehetra ihany koa sa tsy tena zay mihitsy zay tena marina. Tiantsika daholo ny olona rehetra. Olom-baovao manana an'i Jesosy Kristy, ho reharehany sy fiarovany ary fanantenany sy famonjena azy
amen. amen be mihitsy zany ry dada sy neny hitako ny hevitra ahozy zay hitanao le akanjoko fotsiny tehiriziko ao anaty vatao iny no andeha anaovako amin'ny alahady izy mianaka tadidinao ve iny ianao mihitsy no nividy azy fa nitehirizina hoe anaovana indray andro ka itonga ty ny andro anaovana azy ary nenao de mba avoaiko le pataloako sy le palitaoko manga antitra iny avoakako izay ka mba avoa indra soary reny no anaovanao reny no anaovako masy ataoko ty mbola tsary reny efa ela be amatry nanao tsy nanaovana mihitsy reniko mbola tsara pilina ka karakaraiko tsara mivadiko ko ary mba azo tsara amin'ny taninandro avokoa zany fitafianareo nitehirizina tao ambady zany fa sao de misy fofona bobongolo ka miampy eo indray ny fanenjehana rehetra tonga any am-piangonana tena hosasana mihitsy ka tena hosasana hoa tena hosasana mihitsy mbola misy fotoana mandrapatonga ny amin'ny alahady fa ono ahy mba manao ahoana zao ny asanao ry volany tsy de vizaka loatra ve anao ry zanako tiako be ilay asa ataoko ao amin'ny banka ry dada sy neny vao stage fotsiny ataoko ao ary avy nandray ny valiko asa sarako voalohany aho androany ay kosa tena tsara zany afa ihano any zanaka tabebatry tena iady vosy tahiry isan'andro san'andro tena misaotra anareo koa moa mitaiza sy ny kolokolo ahy ary mariky ny valibabena voalohany de ividianako lamba fitafy landy fotsiny eny de anaovana eny amin'ny lahady zay de dada kosa ividianako lobaka fotsy taratare ampiarahana amin'ilay palitao sy pataloha manga antitra iny de ataondre inona lokony ka efa hoe fotsy fa ianao koa tsy mihaino tsara de reto misy vola hoentinareo any an-tsena ry dada sy neny ahoana faly tena dibo ka faliana tokoa zay anaka de tena faly miandony landra sy ny tsiro ny tany ane irosaka aminao nio siampitso ary mandrakizay maro zany tenindrainao zany anako satria indrindra mitsotra ny be deabe ry dada sy neny de miarahaba anareo koa niverina tamin'ny fitiavana voalohany tsisy isaoranareo sombinaiko fa Andriamanitra no miamboninahitra Ora matora sanany ahoana zay hitanao ve vaovao tamin'ny lahady vaovao inona indray fa ty zavy kely ndrasoma lalam-pamosavy nraisina mpandraifana samy tono ty zany ve nisy fetiny taranaka tany amin'ny tanyrazanay de tsy nivavaka tao am-piangonana aloha tamin'ny lahady ry ngarakoto tena tsy mandinga mihitsy raha inga ampitandrina iny taranaka mpamizavy ve raha matodidy avela inana ny nofon'i Jesosy sotrony-drany tena sikorezaka io amin'ny fivorian'ny mpandray manaraka tena manimbasimba ny zava-masina mihitsy marina tsy de miombokevitra loatra aminao aloha ry ngarakoto amin'izay ahoany iny rahan'i Jesosy Kristy sotrotsika rehetra isaky ny mandray mifanasany tompo iny aneno manadio atsika amin'ireo ota sesehena vitatsika reny tao arinan'ny fibebahana ekeko aloha fa mena toy ny jaka ny fahotan'ilay renibe amin'ny volana iny mino anefa arakoto fa efa vita fihavanana tamin'Andriamanitra ny zafikeliny iny ane efa voadio an'ny rany Jesosy Kristy zany ary nandray azy ho tompo sy mpamonjy azy izy aza de fahatra-panenjika ny olona efa voadony rany Jesosy ane anao raha koto ten'Andriamanitra tena raha matody marina fa hotana koa ny raha matora sana ny manamarina ny merika inona indray tsy ataoko vitavita fony zao na ekarako ohatrany foibe azy say aloha fa ilozako ianao maika hiavafoly aho tray oka raha koto izay tsy nanota taminareo no aoka hitorabato azy
Izany ny tenin'i Jesosy Kristy. Aza mitsara, mba tsy ho tsaraina ihany koa. Azonao tsara izany. Zay mba velomana zanany a. Veloma ary. Andriamanitra, mandrafo andrakotra ianao. Manelany elony, manameloka ny tsy meloka araka ny filazany. Tahiorana tokely volana. Ianao anie izay efa nanomboka asa tsara tao anatiny no anatanteraka izany mandra-piavin'i Jesosy Kristy zanakao malalanao. Ho famonjena ho azy sy ny ray aman-dreniny anie. Izao fanenjehana mamaivay atao amin'ny mpiara-mivavaka izao. Matokony herinao ao ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'ilay mpamonjy izao tontolo izao no anaovako izany vavaka izany. Ary lasa izy vorana no toa mbola tsy tonga ihany raha soary a. Ka hoe lasa nijery valim-panadinana anony izy. Tsy azoko mihitsy anie ny zavatra ao andohan'io zanakao iny raha soary e. Zanako lery anga, zanakitsika isanao iny. Olo le famba be karama ery ary amin'ny banky ariva e de mbola mahita ny anao fanadinana mpiomanao mpitandrina zany. Ohatray re rahalahy io. Raha misy maniry ny asa tsara dia ny asan'ny mpitandrina. Nga tsy hainao zany. Zany asan'ny mpitandrina zany angeny tena tsara indrindra e. Voasoratra ao anatin'io baiboly vakianao io anie zany rahalahy. Ay mo fon'Andriamanitra fa nanamaivana ny asa fitoriana filazany tsara anao. Ta io iny vavy tokany aiko iny. Mino aho fa ho tanterahanao ny faniriny. Inzay any volana. Dia ho tanterahan'Andriamanitra koa ny fanirintsika mba hanao mpitandrina. Zay tokoa izy. Nahoana ny valim-panadinana zay nataonao tany? Afaka ary dada sy neny a. Tena afaka fanadinana ho tsara zany somba. Piomana mpitandrina e. Tena faly be a. Isarantsika Andriamanitra fa any fahasoavany no nahatoy izao a. Dia tsy asa any amin'ny banky tsao zany ianao anaka. Izay masoa ataon'Andriamanitra ary dada sy neny a. Ivolana kely ilay esoana sy ny anjehana ary nosorapotaka nandritry ny taona maro be ho tonga mpitory filazany tsara ary amerina ny olona maro amin'ny fahamarinana. Dia miara-abanao tia kitapo nofonosana anaka. Ary miara-paly aminao koa izay e. Dia mirary soanao aharitra hatramin'ny farany sombinaiko amin'izao asa masina ny kasainao atao izao. Sady zany rahalahy a. Tena maro zany, tena barina mihitsy zany. Satra dada sy neny a. Amerina indray ny asin'ny fianakaviantsika anie izao fanoloran-tenanao izao anaka. Mbola marina ihany zany. Ny faniriako ry dada sy neny a, rehefa vita soamantsara ny fianarako any amin'ny fiofanana mpitandrina dia hiverina eto amin'ity tanàna ana lehibe ity ary hitandrina ao amin'ny fiangonana tsy nitiavan'ny olona antsika io. Galy sady efa zokondrokony ihany le mpitandrina ao amin'ny fiangonana io amin'izao fotoana. Tsy hoe izy dia hisotro ronono ko ohatra ny hitako sady pastera volana mitory teny eny ambony pilopitra marina. Tena mahafinaritra anazy zany. Avela otizako ry dada. Ary ny teny hotoriako voalohany indrindra dia ilay hoe fa tsy misy reharehako afa-tsy ny hazo fijalian'i Kristy. Ny hazo fijaliany no fiarovako. Aleloia. An'Andriamanitra anaka ny fandaharana rehetra. Izy ihany no mahalala hoe aiza ianao no anarina ny voninahitr'Andriamanitra no sosen'ny olombelona. Eto sa any an-kafany? Eny marina ny voalazany eny fa azavaiko aminareo ny antony faniriako. Tiako mantsy. Tiako mantsy raha ny any aoriana any a. Rehefa antitra ka tonga ny andro afatesako a dia atao tsakambata ao am-piangonana ny anarako. Raha soa mahalala volana mpitandrina.
amin'izay a rava ny lazaratsy meny be Rasoa Malala ho resy ny fanosorapotaka nataony tamintsika mianakavy. Dia izao koa hanapolofoko ny tena finoana miredareda any Kristy Jesosy zany ilaina hamonjy ahy, ary indrindra andresena lahatra olona marobe andray famonjena sy andovan'ny mpianana mandrakizay. Tena tsara be zany araka. Tongava aminao araka lia be ny finoanao anaka. Saotra dadasinena, tena misaotra anareo nanoa. Arenao mba manao ahoana ny toeponao rehefa toetsy fanaratsiana sy osom-potaka? Inona ny mba tarigetranao rehefa mandalo fizan-toetra mahamay sy olana saribahana? Matokia an'i Jesosy Kristy ilay efa nandatsaka ny rano fanavotana antsika ary mitenena ampinoana hoe tsy misy reharehako afa-tsy ny azo fijaliany Kristy, ny azo fijaliany no fiarovako. Amen. Mirenesinareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ataoko reharea. Nandrenesanareo ny feony Tsiry, Iaina, Silofo, Elio, Fetra, Francia, Yarso, Fara, Feno. Mikirakirany teo amin'ny lafiny teknika Elio. Nandrindra Zoky Yarso.